inona izany asa tokony ataony FFKM izany? Mananatra an'ireo pasteur mamalankira dia ireo miandany amin'ny ankolafo politika, ireo manara-maso ny fampiarana ny tondrozotra ao amin'ny CSC, ao amin'ny FFM sy ireo manao hetsiky ny mpitondra fivavahana. Tokony ataony FFKM izany fananarana ny pasteur mamalankira izany, satria tonga bakivaky ho an'ny FFKM izy ireo sady marary no mamenatra. Manala baraka an'Andriamanitra ireny pasteur ireny, manala baraka an' Jesosy, manala baraka ny apôstôly. Jesosy tsy nitarika olona iandany amin'ny ankolafo politika na anongam-panjakana, satria na ny sofiny mpanompon'ny mpisorona be no kapainy pombe azy azy nositraniny. Hoy Jesosy, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra ho vonoina amin'ny sabatra. Ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho, dia niraka anjely tsy omby 240 legiona ho ety amiko izy ankehitriny. Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Ny apôstôly Paoly tsy hitarika olona hidina an-dalambe sy hanohitra mpitondra fanjakana, satria hoy izy, aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Marina ho an'ny kristianina izany, na iza no filoha eo, na ara-valomanana, na ara-joelona, na hafa. Ny apôstôly Petera koa tsy hitarika olona hidina an-dalambe sy hanohitra mpitondra fanjakana, satria izao ny teniny, noho ny tompo maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria nirahana amaly izay manao ratsy izy, fa ho pidera izay manao ny tsara. Tsy hanao hetsika politika no nandrany Jesosy ny pasteur fa hitory ny filazantsara, ho tian'ny olona rehetra sy hankatoa ny mpitondra fanjakana na iza na irajoelona. Ny mpanao politika no mpanao hetsika politika amin'ny mahaolony zao tontolo izao azy ireo. Ny mpanao politika no mpandray ny mariky ny bibidia fa tsy ny pasteur. Diso eo anatrehan'Andriamanitra ny pasteur raha hitarika olona hidina an-dalambe. Diso eo anatrehan'Andriamanitra ireo pasteur nitarika olona teny amin'ny Fort du Chêne nanohana ny fikomiana FIGN. Ny mpanao politika no tsy mino ny herin'Andriamanitra fa tsy ny pasteur. Ny mpanao politika no manamboatra programa araka ny faniriany sy ny fanompoany ny bibidia fa tsy ny pasteur. Ny pasteur dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra manao hoe, ianareo manao hoe anio na ampitso dia ankany ananina izay, ary toetra hany herintaona ka hividy sy varotra ary ahazo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala n'io ampitso ianareo. Inona moa ny ianareo? Zavona ihany ianareo, miseho vetivety dia levona. Aleo manao izao, raha sitrapony tompo ka velona izay dia ataonay izao na izany. Tsy hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny fahavalony Andriamanitra raha mbola misy pasteur na ire aza mano ny tafady. Tadidio ny tantarany akana tamin'ny andron'ny Josoa, tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely, satria nisy olona anankiray voaozona dia iakana, naka tamin'ny zavatra voaozona, dia ny zanak'Israely rehetra no nozonon'Andriamanitra. Izao tompoko ny lazainy soratra masina mikasika ny pasteur manotafady. Miala ianareo, mivoa aza mikasika izay maloto, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehova. Misasa ianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Raha manaiky sy mankatoa ianareo dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo dia ho lany ny sabatra, fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, zay ny dinidinika nentina tamintsika tao anatin'izay ora vitsivitsy izay. Aty alohan'ny hankalazana ny fety pirenena
no nandefasana an'izany resatresaka zany. Inona moa ty fetim-pirenena ankalazaina ny 20 jona, daty tsingerenina no hoe nahaleo-tena i Madagasikara. Apetrao hoe ny fanontaniana tompoko lahy sy tompoko vavy, mahaleo-tena tokoa ve i Madagasikara? Raha mahaleo-tena dia mahaleo-tena amin'ny lafininina dia hatraiza. Anisan'ny fanontaniana lalina izany, ary tsy mitsahatra amin'seho ilay andao ataontsika hoe insulte, fampana ny malagasy eo amin'ny endrikendrika samihafa isehoany tony fifandraisana ara-diplomatika tony, fa iverina hoe insulte, zany hoe ny malagasy ioby sy tehaka fa mahatsiaro ny 7 taona nazahoany fahalevantena, fa ny zika ny 20 jona no ivory andinika ny raharaha Madagasikara. Dia anjarantsika no maka sary an-tsaina ny afatra tiana ampitaina ao anatin'izany. Misy 20 jona, misy 17 jona, fa maninona no 20 jona? Sendrasendra ve zany? Aiza ho aiza ny andraikitritsika menakavy, ny andraikitry ny mpanao politika, ny andraikitry ny mpitondra fivavahana, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpandraharaha, ny tsirairay eto amin'ity Madagasikara ity dia manana andraikitra eo anatrehan'izao lalan-tsarotra diavy ny firenena zao. Mbola tsindrina le izy raha azo atao. C'est le moment ou jamais. Amin'ny lafiny ilany mampisaotra an'Andriamanitra hoe sofa mitranga zao savoritaka sy raharaha matsiravina zao so mba fotoana zao anokafan'Andriamanitra ny masontsika rehetra ka hitsanganantsika menakavy hanavotana an'ity tanindrazana malalatsika ty. Ary misy antony izy ty matoa nosy tsy natambatra tao amin'ny vatabeany Afrika io, fa maninontsika no latsaka ary raisina mitovy amin'ny zava-misy any amin'izany vatabeany Afrika zany. Petsaka ny zavatra tokony ho ambara fa mba mikitika ihany ny fisainantsika rehetra ao anatin'izany, ary lafiky ny réflexion, lafiky ny fisaintsainana, lafiky ny rispo, lafiky ny volonté, lafiky ny asa na ny action ataontsika dia izay finoana fifikirana amin'Andriamanitra zay hatraiza ny fikasiany zany resaka sy dinidinika nataontsika zay amin'ny lafiny ara-panahy iny fotoana koa zany hidirana ao anatin'ny tsirairay ka dia mankasitraka tomboko lahy sy tomboko vavy, ary isaorantsika hatrany ireo singan'olona ataon'Andriamanitra fitaovana izay iverina fa sarobidy izy ireny, iverina fa manantsika manana n'Andriamato Raintsoanary zay manolo tena mitondra an'izay dinidinika zay. Ka dia mankasitraka anao Andriamato Raintsoanary, ary maniry ny soa sy ny tsara indrindra ho anao sy ny ankohonanao, ary mahefabe amin'ity asan'Andriamanitra ity tompoko. Misaotra anao namana Ismaël noho ny firariantsonao, mirary soa koa ho anao, ny fianakavianao sy ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny radio Antsiva. Misaotra koa ny namana Noël Randriana Antenena sy ny mpiaino naharitra ny aino hatramin'izao. Samy isika rehetra tompoko tahian'Andriamanitra. Ny fokory mpamonjy mangetaetanao, maniry lalandava ny eo ankaikinao, tsy takatry ny saina ny famonjenao zany no hira hoentina manakatona anyity fandaran'ity. Dia soava tsara tahian'Andriamanitra